inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko? Izany no amaranantsika indray ny herinandro izay iarahana midinidinika eto ankehitriny. Fa le miarabantsika rehetrarehetra indray ry mpiara midinika namana isiny, na iza toerana misy anao dia toy ny hoe mifanakaiky isika, satria ny ten'Andriamanitra tokoa mantsy dia mampifamatotra, mampifanakaiky atsika, dia manolotra atsika ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa, tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao anie ny fiadanany Tompo. Dia ry araka ivavaka isika raha andinika izao famaranantsika ny herinandrotsika izao. Ray malala ny an-danitro, misaotra anao izahay fa afaka mamarana ny herinandronay amin'ny alalan'izao fandiniana ny teninao izao. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny tombon-drandro fahavelomana izay mbola omenao. Mamelà nefa ny ilokay satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay. Irinay Tompo ny fanena masina mba arotsaka ao te-amponay, ampianatra anay, hanazavanay ny teninao. Koa mitenena Tompo araka ny fombanao, fa vonona izahay hiaino ary mba tsy ho mpiaino manadino izahay fa mba ho mpiaino mpankatoa kosa. Noho ny amin'ny ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, ao amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona toko 7:20 andindra vita amin'ny 30, dia nisy fanontaniana izay napetraky Pilato tamin'i Jesosy, manao hoe: aroy Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feo. Zany teny Kristy zany, teny feno hery. Jesosy ilay mpanjaka, Jesosy ilay mpanjakako, Jesosy ilay mpanjakanao. Taona vitsivitsy lasa izay, dia nisy tantara mahaliana iray ho an'ny ankizy navoaka tamin'ny gazety boky anankiray. Ka mboty notaizan'ny fianakaviana nandritra ny vanim-potoana antenantenany ity ankizy ity. Nankala tanteraka ny mpanjaka atao amin'ny firenena izay nisy azy izy, satria tamin'izay fotoana izay tokoa mantsy dia narary ny ray aman-dreniny. Dia nentin'ireo miaramila ny mpanjaka izy, niala teo anivon'ireo ray aman-dreniny izay marary, ka tsy nahita azy ireo intsony. Tsy nahita azy ireo intsony. Taty aoriana, voafantatra ilay tovolahy kely, ilay ankizy, fa ny antony nampisarahany mpanjaka azy dia mba tsy azo ny sisa velona tamin'izany fotoana izany ny horohorom-pesta izay namely ireo ray aman-dreniny. Petsaka ny matin'ny pesta tamin'izany fotoana izany. Dia nisorona ireo izay mbola tsy niara-ny aretina, ary taty aoriana vao tsapan'ilay tovolahy, fa mba hierovana azy amin'ny aretin'ny pesta no namisarahana azy matin'ny pesta ny ray aman-dreniny. Vokatra izay toejavatra izay, nisorona ilay tovolahy, ilay ankizy tao am-pony, ny fankalana ny mpanjaka, izay nikolokoloana nandritra ny androm-piainany, ary dia resy lahatra ny amin'ny fitiavana sy ny fahamarinan'ilay mpanjaka izy. Izy izay rehetra nataon'ilay mpanjaka dia noho ny fitiavany ny vahoakany. Ry mpiara-midinika namana, mety misy zavatra mihitranga tokoa amin'izao fotoana izao tsy fantatrao. Inona nefa nataon'Andriamanitra? Inona nefa fikarakarana nataon'Andriamanitra atsika? Fa saingy ny mahafinaritra, any amin'ilay tontolo ho avy dia hazava tsara amintsika izay rehetra manahirantsaina antsika ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Misy fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy takatry ny sainao androany, fa amin'ilay tontolo ho avy izay homan'Andriamanitra ao antsika dia ho fantatsika, ho velarina eo anoloantsika amin'izay fotoana izay ny tsiambaratelo ny fitiavan'Andriamanitra, ny tsiambaratelo ny fitantanan'Andriamanitra, ny tsiambaratelo ny fahasoavany.
velarina eo alohantsika. Ny faniriana dia zao ingeny isika sambo ho tonga any ataovy ny ezaka rehetra raha tsy nahita afa-tsy savorovory sy ny fahatsompanantenana zay tsika voafetra teto amin'ity tany ity any amin'izany tontolo izany dia ahita firindrana mahafinaritra isika ho hitantsika any amin'izay fotoana izay ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay zay nandamina ny toe-javatra rehetra na ireo fitsapana mamay zay nilalovantsika azy ho hitantsika amin'izay fotoana izay fa fitiavana sy marin'Andriamanitra ary resy lahritsika manao hoe inona tokoa moa no tsy efa nataon'Andriamanitra ao atsika rehefa tsapatsika ny fikarakarany mamy rehefa tsapatsika ilay fikarakaran'Andriamanitra mamy zay nahatonga ny zavatra rehetra hiara-miasa asoa eo amin'ny fiainantsika dia ravoravo amin'ny fifaliana tsy hailazaina sy be voninahitra isika ary mpiara-midinika namana nandritra ny herinandro ny rahantsika teto dia namafisika ny resahantsika teo hoe inona moa no tsy efa nataon'Andriamanitra karakaraina isika nomeny tombonandro namindra fo tamintsika izy manamarina atsika izy mitantana atsika izy manome zay ilayntsika Andriamanitra inona tokoa moa no tsy efa nataon'Andriamanitra raha tsapanao ny fikarakarana zay nataon'Andriamanitra taminao dia iravoravo amin'ny fifaliana tsy hailazaina sy be voninahitra ianao andehary amin'ny hafaliana no hiatrehantsika ny tontolo andro androany andeha amin'ny hafaliana tanteraka tsy hailazaina ny hiatrehantsika ny adidy aman'andraikitra satria tsapanao tsapako ny fitantanan'Andriamanitra ilay mpanjaka ilay fanandresy no tianao ary ilay mpanjaka zay vonina hampandresy anao no tianao tantana ny fiainanao izy koa ny faniriana dia ingany ny tontolo-piainanao ho tontolo-piainana mahatsapa ny fikarakarataon'Andriamanitra ka dia valy sy hanome voninahitra azy ianao amin'ny fotoana rehetra ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao ka le teny manao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia mba ho anao sy ny ankohonanao koa ny izany tenin'Andriamanitra izany fitiavana izany ndeha ary hiaraka hivavaka isika amaranantsika ny tontolo ny herinandro mamy izay hisoraka anao tamin'ny fiaranao tsy tapaka nandritra izay fotoana izay hivavaka isika tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay hita amin'ny tombotsoa lehibe izay nomenao anay nandritra ny herinandro ny raha nandinika ny teninao misaotra noho ny tamin'ireto zanakao maro dia maro any mitorana maro samihafa niaraka nandinika izany teninao izany ny irinay Andriamanitra dia samy hatsapa ny fikarakaranao anay izahay ka samy ho faly androany ary vonina ny hanome voninahitra ny anaranao eo amin'ny andro mpiainanay dia mitahi anay mitahi izao mpiara-midinika amiko izao tompo mitahi ny fahasalamany mitahi ny fivelomany mitahi ny asa mandrarany fianarana mitahi ny fiainana manontolo aoko tsapany fa eo ianao tsy mavoy tsy mahasaraka azy dia ny fanirinay Andriamanitra raha sitrakao dia mba eona indray izahay amin'ny manaraka kanefa aoka ny sitraponao no tanteraka ny bavaka tinoninay sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristo ihany amen